miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao tsy ho mora fa ho tanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra. Izay indray ry havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Asa raha efa nahazo teny fikasana avy amin'Andriamanitra ianao, izany teny fikasana izany dia tsy inona fa fampanantenana, izay ny dikany. Ary dia rehefa jerevanao ny Baiboly be dia be ny olona nomen'Andriamanitra ny fampanantenana io na hoe teny fikasana io ary tsy mora ny voatanteraka ilay izy, kanefa dia izao tanteraka foana ilay izy satria mahatoky Andriamanitra ilay efa nanao ireny teny fikasana ireny, araka ny soratra masina any amin'ny Hébreux 10. Andeny andray anankiray tsika ny Genesis 10:10 izao dia miresaka indrindra ny nanomezan'Andriamanitra teny fikasana ny Abrahama ambariny 7 fa hoe izao ny Jehovah izay nitondra anao nivoaka tany amin'ny oran'ny Kaldiana mba homeko anao ty tany ty holovanao. Zay zany le teny fikasana, zay le fampanantenana izay nomen'Andriamanitra azy. Dia nanontany moa i Abrahama amin'ny 9:9 manao hoe ahoana ny ahafantarako fa handova ity aho. Izany hoe nangataka izy zany ahoana ny ahatanteraka an'izay teny fikasana izay, raha izay nazo antikana azy amin'ny fomba azahoantsika azy. Dia namaly Andriamanitra, toy Andriamanitra hoe izao ary andana maka biby, nisy biby vitsivitsy nitonoan'Andriamanitra dia rasaozy izy, izany hoe zareo roa dia velaro eo ambany eo, velaro eto. Dia nataony Abrahama ilay izy. Dia kelikelan'izay dia sondritory Abrahama. Dia ambarany eo amin'ny 9:12 hoe ary rehefa niletika amin'ny masoandro dia sondritory Abrahama rindro haizina mahatsiravina indrindra nahazo azy. Izany hoe sondritory izy dia ohatrany hoe nanofy ratsy zany, raha izay ny fomba azahoantsika azy, haizina mahatsiravina indrindra nahazo azy, ohatrany hoe tena nanofy ratsy izy zany. Dia inona ilay zavatra hitany tao anatin'ny nofiny io ny teny tamin'ny Andriamanitra. Toy izy Andriamanitra amin'ny 13:10 manao hoe aoka ho fantatrao marina fa ho vahiny any amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao ary hanompo ny olonany ary ampahoriana 700 taona izy. Zany hoe nidikan'le hoe aoka ho fantatrao marina. Raha ny tena marina ry havana zavatra tsy ho hitan'ny Abrahama akory zany satria zavatra efa ariana be zany vao hitrangy. Fa nefa dia nampafantarin'Andriamanitra azy, tian'Andriamanitra ho fantany ary hoe aoka ho fantatrao marina. Ny dika zany dia hoe miomany ianao, sokafy tsara ny sofinao, ampahafantariko anao mihitsy fa izao aloha ny taranakao dia ho andevo ho ampahoriana mandritra ny 700 taona any amin'ny toerana izay tsy azy, izany hoe ivelan'ity toerana izay ampanantenako anao ity. Dia avy eo sisy ary zany firenena izany kosa izay ho tompony dia ho tsaraiko ary rehefa afaka izany dia hivoaka hitondra rem-behivavy izy, nefa ianao kosa ho any amin'ny razanao amin'ny fiadanana, ho tratrantitra indrindra ianao vahody mandry ary rehefa mbe amin'ny zafiafy dia hiverina aty izy fa tsy mbola tanteraka ny eloko ny Amorita. Izany hoe any amin'ny zafiafy, izany hoe efa taranaka ny oriana be any vao ho tafaverina eto. Reo zany vao tena hoe onona sy hipetraka eto amin'ity tanàna ity, fa ao alohan'izay aloha dia mbola hisy zavatra be dia be hifamaofao iseho. Izay zany ilay izy. Izany hoe mialohan'ny tena ahatanteraka ilay teny fikasana nomeko anao teo dia ny nilazako aminao hoe handova ity toerana ity ny tanànakao dia mbola tena hisy zavatra maro be hifamaofao sy hiseho aloha, ary mbola amin'njatonjato taona ny maro aloha mbola hisy zavatra hitranga dia ao anatin'izany ilay fampahoriana sy ny fanandevozana. Ary tena gidragidra ry havana rehefa izay no azo ilazana azy ny mahita ianao ny tantaran'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta, nivoaka ny tany Egypta, nandeha tany amin'ny tany Kanana, niditra tao amin'ny tany amin'ny tany anefitra ary rehefa niditra tao amin'ny tany Kanana io. Tena tsy moramora vao tanteraka ilay teny fikasana, kanefa dia izao hoe mahatoky ilay efa nanao ny teny fikasana, tanteraka ilay izy ary vitan'Andriamanitra ilay izy. Tsy io ihany ny teny fikasana men'Andriamanitra ny Abrahama fa anisan'izany koa ny zanaka, satria nambaran'Andriamanitra koa hoe ho ataoko toy ny isan'ny kintana ozy izy any amin'ny lanitra ny taranakao. Eo amin'ny 10:10 io ihany dia nitondra azy ivoaka amin'ny 5 nitondra azy nivoaka teo ivelany lay izy ka nanao hoe jereo angely lanitra ka isao ny isan'ny kintana, raha mahisa azy ianao dia hoy izy taminy ho tahaka izany ny taranakao. Mbola tsy niteraka akory izy eo nefa dia izany ohatra ny kintana be dia be amin'ny lanitra reo sisa ny taranakao. Dia tsy moramora koa ny nahatanteraka an'izany satria niandry taona maro izy, niandry taona maro izy niantitra ny fahanterana efa mitombo ihany izay izy voatadevo nahazo zaza, nefa dia avao dia tena tanteraka tokoa ilay izy satria ambarako hoe mahatoky ilay efa nanao ny teny fikasana. Ary izany dia hampahery antsika rehetrarehetra
izay nahazo teny fikasana avy amin'Andriamanitra, nahazo fampanantenana avy amin'Andriamanitra, azony mafy. Zany mihitsy nambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Hebreo 10 ozy izy manao hoe aoka ho azontsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hozongozonany fa mahatoky ilay fananao ny teny fikasana. Hazony mafy zany ndry havana io teny fikasana izay men'Andriamanitra anao io ary aza mihozongozona mihitsiny, satria mety zavatra hitanao zany amin'izao fotoana izao dia tena mety le karazana fahoriana mialohan'le teny fikasana aloha. Nahoana aloha ny misy an'le olana be deaibe mialohan'le izy, satria mazava ho azy ny devoly dia azo lazaina koa hoe miasa ny fomba maro isan-karazany mihitsy tsy ahatanteraka ny programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao io. Manao izay fomba rehetrarehetra azony atao izy anakanana mba tsy hatanteraka izay programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Anisan'izay mahatonga le kidrakitra kanefa ny fizahan-toetra ny finoantsika koa ao anatin'izany. Tian'Andriamanitra anana faharetantsika, anana fahatokiana azy tsika ao anatin'io fiandrasana ny valim-bavaka izay omen'Andriamanitra antsika io, ary izay le hoe miandry ampaharetana. Ary zany mihitsy no ambarana amin'ny 9:5 manao hoe fa tokony anana faharetana ianareo mba ahazaonareo izay lazain'ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Tokony anana faharetantsika ry havana, aza taitaitra mihitsy. Angamba mety nangataka ianao dia marary, toy izay anao hoe nangataka fanasitrana dia tena nomen'ny tompo fahateny fikasana mihitsy anao hoe tsy fahafatesana no anton'izao fa ny anehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Kanefa to mandeha ny fotoana hitanao hoe voamaika mitra miamarary ianao. Azony mafy ny teny fikasana ry havana, azony mafy fa rehefa azonao antoka hoe Andriamanitra tokoa no nanome anao an'izay fampanantenana izay dia hainy ataony manatanteraka an'izay. Vitany zany. Ary tahakan'izany koa hoe raha nangataka azy ianao, na nangataka vady ianao, na nangataka zanaka tamin'Andriamanitra ianao, na nangataka nisy zavatra karakarainao dia nangatahanao teo anatren'Andriamanitra, rehefa nambaran'Andriamanitra taminao hoe ho tanterahany, ho ataony aminao zany dia aza mierikerika, aza matahotra, aza miembotra, fa itsika tsy naman'izay miembotra fa mila miroso mandrakarivotsika satria ny fisian'ny olana eo anatrihantsika dia midika fa efa miroso makany amin'ny fahatanterahany teny fikasana satria izay mihitsy nambaran'ny tenin'Andriamanitra. Dia te hampahirentsika ravana amin'izao anio izao fa raha mijerentsika ny tantaran'i Jesosy Kristy ny teny fikasana dia ny hamonjy antsika, nitondra antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay, ary tsy moramora voatanteraka izany fa tena mafy ny tsy maintsy ny aretany voatanteraka izany. Ary raha iverenako ny tantara tany amin'ny Abrahama dia izay ny antsika olombelona zavatra tiantsika dia ohatran'ny zavatra tonga dia atolotra fotsiny, omena fotsiny. Misy fotoana mety hisy izany ihany, fa le tena hoe mafy nahazaonao azy iny ny tena hoe mazana, tena tianao le izy. I Abrahama rehefa tonga tao amin'ny tany Kanana tsy tonga dia niteny tamin'ny olona teo hoe za tompoko manana teny fikasana ohatran'izao amin'ity toeran'ity, dia tonga toy izy ny olona hoe ianareo zany le nahazo teny fikasana hoe hipetraka eto, eny ary fa dia andeha zany zay fa rovinonareo ny tonga fa dia aleo zany zay andeha fa dia fa anareo zany ty toeran'ity fa dia fa mitsodrano zay fa dia fa nahazo teny fikasana nareo. Tsy izany mihitsy, fa mandrapetrany teo tena hoe tafapetraka tsara teo ny taranany araka ny fahatanteran'ilay teny fikasana dia averika any gidrakidra be voatanteraka le izy. Dia mahereza ry havana, mahereza fa dia ho hitantsika foana fa rehefa tena manana faharetantsika dia ho hitantsika fa mahatoky Andriamanitra, ary izay nambarany dia tanterahany, izay nylazainy dia hainy atao koa. Dia izany no Andriamanitra izay vavahantsika ary tena hoe mitondra antsika ao anatin'izany. Izay mihitsy ny fomba fiasany ka tsy azontsika hoe kianina amin'izany izy na hoe hometsiny amin'izany izy hoe manome tsy fohifohy Andriamanitra, mampifilafila Andriamanitra sy ny ohatro, fa Andriamanitra tompon'ny tantara izy, ary izy miazona ny zavatra rehetra. Ka rehefa izay no sitrapony ahatanteraka ny zavatra anankiray eo amin'ny fiainantsika dia mila manaiky an'izay tsika, ary izay le sitrapon'Andriamanitra. Dia i Abrahama nino zany nambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Genesis 10:20 dia nisaina ho fahamarinana izany, zany hoe nino izy hoe ho tanterahan'Andriamanitra izany rehetrarehetra zany dia izay finoana izay no takian'Andriamanitra amintsika koa. Mino ry havana, mino fotsiny ihany dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra rerany voninahitra. Amen.